Elan'ny toratorahana ka na vomasinangatra ireto jola telo tratekin'ny police pirenena ireto no nanafika ilay toeram-pivarotana teny amin'ny secteur 2 Ambalavola vao herinandro vitsivitsy lasa izay. Ny 17 jolay teo izy ireo no voasambotra teny amin'ny faritry ny tobim-piantsonana regionaly. Nahitana basy pistolet automatique sy bala maromaro no niaraka tamin'izy ireo. Olona anankitelo mitondra basy mandehandeha amin'ny tanàna Mahajanga. Iny amin'ny kaikiny parkage régional iny zany. Nandeha moa zany fanarandian'ireny olona reny ary dia voasambotra zany zareo. Tonga dia rehefa nisavana moa dia hita tany amin'izareo zany io basy maka 50 calibre 9 zay nahitana bala 7 ao anatiny. Zay natao ny fanadihadiana sy ny fombafomba rehetra moa zany dia hita zany fa ay moa zareo reto anisan'ireo manafika hita tanàna Mahajanga ireo bandy anankitelo zay hitatsika fa mpanao an'izay asa rahan'izay. Ka ny fanaovan'izareo azy moa dia iny amin'ny 3 amin'ny 4 maraina iny zany moa zareo miditra ao anatin'ny taniny olona zay sibola anaovan'ireo an'izay fakana vola zay fanafina ataon'izareo zay. Fo maraina izy dia miditra maraina amin'ilay toerana izy dia milaza amin'ireo dia aza mitabadaba fa aiza ny vola, aiza ny volamena. Dia ny ao ambadika moa zany le jirany moa zany tsy mahay ninina satria miadana mankina be moa zany ny fomba fanaovana andreo an'ilay acte. Ka rehefa aveo moa zany dia rehefa azondreo zay tia ilaindreo ny vola sy ny telefona na ny volamena dia lasa ireo mitsoatsoaka moramora. Rehefa nandeha moa zany fanadihadiana moa zany dia hita moa fa anisan'ireo zany fanafina nataon'ireo litery Ambalavola tamin'ilay mpivarotra kely eo Ambalavola zay hitatsika tamin'ny vaovao taloha teo reny. Dia voaidentifie fantatry le olona tsara mihitsy hoe anisany zany tandray tamin'ireo zany le olona anankiray zay anisan'ireo amin'ireo anankitelo le anankiroa moa saritava fa mitovitovy physionomie physique zany amin'le olona nanafika any le namany anankiroa. Bon ireo mpanao andreo fanafiana reo moa zany dia mipetraka eto Mahajanga ihany. Iny amin'ny faritra Aranta sy ny abattoir iny araka ny fitenin'ireo moa zany misy an'ireo efa nijerena moa ny tany amin'ny toerana misy an'ireo dia hita fa tany ny karapanondro sy ny mombamomba-ndreo zany eny amin'ny toerana Aranta iny. Tsy aivona fa nandritry ny fanafiana teny Ambalavola dia vola mitentina 5 900 000 francs sy volamena kavina sy rojo ary telefona miisa 5 no lasan'ireo jola ireo tamin'io andro io. Ankoatr'izay dia nanafika ramatoa iray teny amin'ny fokontany Ambovalanana ihany koa ireto jola telo ireto. Efa ho volana vitsivitsy lasa izay ka vola 25 millions de francs no kasain'izy ireo nalaina tamin'izany fotoana izany. Efa vita ny famotorana natao azy reto hoy ny police pirenena fa atolotra eny amin'ivo ny fitsarana izy ireo. Ny eny an-toerana indray no andray ny fanapahan-kevitra farany ny amin'ny sazy omena ireto jola ireto.